Ya, ity lalam-panorenana ity moa zany betsaka amitsika zany mba mangataka hoe mba somary vakio aloha mba hoeninay andre matao président. Mety zay ngamba le ataonao am'izao fotoana zao mba vakio kely moa andre matao président mba hoeninay le andinin-dalàna anatin'ny lalam-panorenana satria zay mbola tsy mahazo an'ity lalàna ty lalam-panorenana ty. De tiako zany hamaky an'ity lalam-panorenana ty entina trehan'ny be sy ny maro, entina trehan'ny vahoaka malagasy rehetra maneran-nosy mba ho hitatsika zany le santionany mikasika an'ity zavatra voarafitra anatin'ity lalam-panorenana ty. Ohatra zany io fa hitatsika le titre ngeza be eto de hoe lalam-panorenana ny Fanjaka-Mpisorona. De am'ty toko voalohany ty zany de vakiko le andininy voalohany de zao ny voasoratra. Andininy voalohany, ny Fanjaka-Mpisorona dia fanjakan'i Jesosy Kristy ilay mpisorona be any an-danitra ka manapaka ety an-tany. Fanjakan'i Jehova tany an-danitra io Fanjaka-Mpisorona io, fa natolo ho an'ny zanany mba hoentiny mandritsy ny arivo-taona. Zay zany ity Fanjaka-Mpisorona ty. De raha ohatra ka ho jerentsika zany le ato amin'le tanjon'ity Fanjaka-Mpisorona ty anatin'ity lalam-panorenana ty zany, raha jerentsika zany ato amin'ny toko faharoa tanjon'ny Fanjaka-Mpisorona ho tsatsarana de ho vakitsika zany ty andininy reto. De zao ny voasoratra amin'ity andininy voalohany sy faharoa sy fahatelo andininy voalohany toko faharoa. Ny tanjon'ny Fanjaka-Mpisorona dia hamerina ny zavaboary rehetra ho amin'ny Jehova sy hahatonga ny tany ho lasa paradisy, ary hitondra fiadanana sy fandriam-pahalemana lehibe indrindra eto ambonin'ny tany. Andininy faharoa, fiombonam-be sy fifankatiavana no tanjona kendreny Fanjaka-Mpisorona mba hatateraka ny didy Jesosy Kristy momba ny fitiavana. Ka noho izany dia hisy ny didy havoaka mba hampifankatia ny olona ka ho lasa ray tanteraka ny vahoaka hatateraka ny tanjon'ny Fanjaka-Mpisorona. Andininy fahatelo eto, fivoarana, fandrosoana, fisanjatana ho lasa firenena voalohany maneran-tany no tanjon'ny Fanjaka-Mpisorona, ary Jehovandriamanitra no hanokatsy lalam-pitahina hahatateraka an'izany. Hitatsika zany fa tena tsara le tanjona ho atsatsara ny Fanjaka-Mpisorona. De eto amin'le famaranana an'ity toko farany ty ato amin'ny toko fahaefatra amby valopolo ery amin'ny andininy voalohany amin'ity lalam-panorenana ty de miresaka hoe ny fiainam-bahoaka ankapobeny ao amin'ny Fanjaka-Mpisorona. Andininy voalohany, ny Fanjaka-Mpisorona dia hampiadana ny vahoakany ka tsy hamela azy ireo hijaly intsony. Koa manomboka amin'ny Fanjaka-Mpisorona mijoro eto Madagasikara dia handao ny olombelona tanteraka ny fahatrana sy ny fijaliana, ka tsy hisy eto ambony tany intsony ireny mandrakizay. Andininy faharoa, ny Fanjaka-Mpisorona dia manome trano tsara indrindra maimaim-poana ho an'ireo vahoakany mba tsy hampijaly azy ireo intsony. Koa noho izany dia hiezaka ny Fanjaka-Mpisorona hanorina trano building maro eto Madagasikara mba ho zaraina maimaim-poana ho an'ny mponiny Fanjaka-Mpisorona. Andininy fahatelo, ny Fanjaka-Mpisorona dia manome jiro sy rano maimaim-poana ho an'ireo vahoakany manerana nosy. Koa noho izany amin'ny Fanjaka-Mpisorona dia tsy misy intsony ny fitakiana faktura jirama, ary ny jirama dia atao manerana ny Madagasikara mba samby hahazo herinaratra avokoa ny vahoaka manerana nosy. Hitatsika zany fa tena tsara zay fiainana zay hataon'ny Fanjaka-Mpisorona zay, ary zay indrindra nahatonga zaho tena resy lavitra zany amin'ity Fanjaka-Mpisorona ty. Izy ty moa zany karazany hoe santionany fotsiny le vakiko taminao teo satria anao mba nangataka zany hoe mba somary vakio mandre matao filoha le zava-misy ao anatin'ny lalam-panorenana fa tsy mbola tsy hitanay le izy. Ka izay zany nahatonga zany mba namaky santionany zany mba hoeninao le izy. Hitatsika zany fa tena hoe mipetrapetraka zany ny programa rehetra anatin'ity lalam-panorenana ity. Ka izay indrindra mahatonga zay zany mangataka antsika zay fa resy lahatra rehetra zany mba hifanangonangona atsika zany famorovoro mba hafahana hifandinika zany amin'ny fomba hametrahantsika nyity fanjakan'Andriamanitra ity eto Madagasikara.
izy ity zany tsy vitana hoe propagande fotsiny atao ambavy atao amin'ny Facebook fotsiny fa tokony isy dingana hataotsika zany manomboka izao satria tsy atao hoe vavabe fotsiny le raha hoe za hoe iamaimaim-pona bojo fa tokony hoe fa iainga zany tsika hanatanteraka an'le raha sady tokony efa manomboka mametraka zavatra tsika mba ho hitan'ny vahoaka zany hoe io fa tsy koboakam-bava io fa tsy zavatra hoe fampanantena amin'ny pokaty le zavatra ataotsika fa zavatra tena hoe hipetrapetraka ary efa manomboka ka manetagna anareo zay efa resy lahatra zany tenako am'izao fotoana zao mba hifanangonangona atsika hifanampy hifanohana atsika hifanoro hevitra atsika hiaraka hitantana zao firenena malalatsika izao mino aho zany fa mity herinandro ity dia anomboka zany antso tarbia ary numeroko moa fa azonareo jiaby ary efa hitatsika reny numeroko zay naparitaka tamin'ny CD aby reny dia raiso le numeroko iny dia antsoy aho fa vonona zany famaritsika dia fanantona hifandinika amin'ny raha-pirenena malagasy. Saotra anao nagnaraka ny fandaharana iny fa mbola hiditra amin'ny lalinalina hatrantsika saotra tompoko.